Amin'ny fifahina lehibe indray no antsoina ka tantsika indray ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fampianarantsika larana fahatelo iarahantsika indray amin'izao fotoana izao. Avy hatransika dia hiaraka hivavaka ary ametraka ny teny Josoa eo am-pilatana ny Josoa manakariva. Dia mamerina miarahaba antsika dia indray tena koa ny ambasadorany Josoa sy Adia no mandroso atotokanantsika indray ny amin'izao Josoa. Manao ny hatsarany Josoa amintsika tsy avy eny an-tokantrano tena Josoa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra ny lohateny hoe very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha resatsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia efa nomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lalina Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Efa menantsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny laharana androana satria dia miditra amin'ny laharana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna, ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia miditra foana atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soratra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reo vaketsika izay tena Andriamanitra aseho amin'ny taona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Taona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao no malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australianina na vietnamianina afrikanina tandrina didi folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana hoanao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa nitenen'ny soratra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vaviny alohanao. Izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vaketsika ny Tesonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo nomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Inonoko ity teny ity ho an'ilay mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Inonoko ity Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany ilay hoe anao ilay tsy mivaky ireo tsy miraharaha hoe ilay miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io dikan'izany zava-miafina izany ilay devoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panaitra ilay misakana ankehitriny andiny fahavalo ary dia aseho an'ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra aloha izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho zanak'Israely ny didi folo ianao mbola apetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izay hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrina io didi folo sy lalàna Mose dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jésus antsoinareo na hoe Jesasy antsoinareo io. Izy izao io ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponao io izao izay no matsizy an'io ho hanomboka zavainy Ziadia moa larana fahaefatra ambassadorany Josoa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soratra masina no lasa niova Andriamanitra tsizy ny ao fa tsy ilay hoe Josoa ilay teniteneninao satria metraka afantenao fa iza izany Josoa izany mazaventsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina
satria ilay mpandika lalàna de oaseo de onareo koa zao efa nisan'zany ianao zy efa mitandrina didifolo io anisy nakaiky mihitsy zao ianao satria efa tenenao fa natokanao zanak'israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa ntenenao fa tsy azo entina ty Madagasikara ke didifolo sy lana mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine efa ianao mbola mitandrina ihany de mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseo fampandika lalàna nareo de iny ozy ny ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony ao soa tompo amfofona ny vahany de zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevina anareo efa metraka fantenareo fa izy le Josoa meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io le tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe melano didifolo io fa tsy izy an'io e tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa non Yahosoa no anaran'izay izy zao no midevoale an'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe le toe midevoale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na mpianatra nareo mitandran'io didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia hofoanany amin'ny fofonay ny vavany ho levony Yahosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofonain'Andriamanitra fofonain'ilay Elohei Yahosoa no anarany ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny hofoanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didifolo io satria mpandika lalàna eny hoe ota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe hovonoiny Yahosoa amin'ny fofonay ny vavy ianao ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexista ntsony ianao ataon'le Andriamanitra Elohei Yahosoa tena tsy miexista ntsony ianao dikan'izay de enao indray toyny mbola misy zava-doza toy ndreny ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didifolo io zany zay mpanota de mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be de zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasy de jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana ezao de sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana de jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra de mbola mitoly izy akoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana ny fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandre any ampitan-dranomasina any jereo vi mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny lalàna voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olam-pandika lalàna rehetra de makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farantiny ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambassadeur-ny Eosaziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa ho very amin'io ianao de ary le devoly mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tam'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le devoly io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very io tantareny aminao io satria tsy nandre ny fitiavana fahamarinana zay aminjena azy izy tsy mety miain'teny Yahosoa izy de manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandre ihany no misafidy verena amin'izay nareo ny Yahosoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Yahosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota de reo mpanotareo de olaza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Koritianina voalohany omena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Koritianina voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Koritianina voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena ataondray rina ty fantaniko ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fantena moa dia afainareo foana ny telefona
de afaka mametsaky nareo koa tena voalohany toko fena andiny fasika tamraika ambiny folo ohatsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra mety hoe olona tsy marina de le mpanota mpandika lalàna de anareo mpitandrina didifolo de anisany ny mpanao tsy marina rehetrarehetra de anisany tosany hoe fianareo nga tena olona marina mihitsy no masamy teny an'izay ny olona atao amin'ny aosoazy mitory an'izao fampianarina zao de tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izantsony mihitsy ny atao amin'ny aosoa fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny elo ny mitandrina didifolo de zay zao resatsika zao ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra aza mety ho fitany ianareo ny olona tsy marina de tsy mahazo makany amin'ny fanjakan'andriamanitra ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena za mitandrina io mbola mitandrina ihany de ho any amin'ny elo nareo satria afa firenena dosany hoe aronandreo le amin'ny israely any resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le afa firenena aloha zao satria zay ady a mitory aty amin'ny afa firenena de mampianatra ny hafa firenena rehetra ndray aloha zao mba afantaranareo marina de aza mety fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sotomita sy ny mpangatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny de tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe mazava-be ty andriamanitra hoe ny mpanao ratsy de ny mpanota rehetra fa tsika moa de nakasary mihitsy hoe ny mpandika lalàna de ny mpandika lalàna de tsy andova ny fanjakan'andriamanitra de tsy mba andova ny fanjakan'andriamanitra mazava-be io tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra faran'io zany tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra tsy vantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra ny olona mpanota ny olona mpitandrina didifolo efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany de mpanota ianao de zay ngeny moa tonga de rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso le andriamanitra tompolo areo mihitsy mampianatra sandoko anareo satria izy diso zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo de zonareo fa diso de mpanota anareo de mankany amin'ny elonareo zay roa zay fahatelo vaketsika indray ny amin'ny apokalipsy 21-27 apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota de reo tsika mamaky anazy ato foana apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina tsy mahiditra any amin'ny lanitra satria izy toran'ny lanitry lanitra moa ty tantarany ity de tsy mahiditra ao amin'ny lanitry lanitra mihitsy zay tsy masina ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra atiny bokyny fiainana zay ny zanak'ondry ihany aza mananteny hoe voasoratra ny bokyny zanak'ondry ianao satria ny anao ary le andriamanitra tompolo hoe fa diso io ny nampiantrany hoe mitandrema ny didifolo nefa le didifolo aty fa zatra efapotika ary tsy mety tsy azo tandremanao tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany efa fandikan-dalana matsiravina be ngeny nataonao zao raha maty am'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianarany zay ady araka ny soratra masina tsy hipany amin'ny elonareo rehefa tsy makany amin'ny lanitrylanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo ka mandirianao ny dikan'izay zay ny teniko amitsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao am'izay satria grave mihitsy ny anjonao any amin'ny elonao farany ny fampianarana manaraka mbola mety atsika hoe ny zavatoza miandry anao mpanota io de ny apokalipsia toko fa 1:20 vakitsika zany apokalipsia toko fa 1:20 fa niosa sy ny tsimina sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody raty sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa misy zany ny fahafatesana faharoa de ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofara inona ny antony osa sady tsy mino anao osa ianao fa teny hoe miala amy didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao ampitahorony olona ianao ampitahoro mitondra fivavahana efa nomenanao daholo nefa ny fanaporofonana mbola osa ihany ianao de makany amin'ny farihy mirehetra afo ianao zay soratra masina tsy mino efa nazavena taminao daholo ny fampianarana nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fototra rehetrarehetra zay natonga nao fikitra tao mbola tsy mety miala ataonao fa tsy mino de mipetraho zay fa de miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehetra afo sy ny solofara profony zany mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io ka le ravitra didifolo mihitsy ny mampanota anao
io didi folo io mihitsy ny tsy mahafaka anao amin'ny fahotana dia normaly ianao milaza raha tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimirehitafitsy ny solofara mazava-be mihitsy io zay andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zareo vakitsika ten'andriamanitra zay Jauna toko fasivy andiny farika amin'ny telopolo Jauna toko fasivy andiny farika amin'ny telopolo tsy mihaino ny mpanota nge io andriamanitra io Jauna 9:31 fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny enony ina le sitrapon'le andriamanitra marina zany aza mitandrana didi folo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrana didi folo nge mpanota satria mandika lalàna dia andriamanitra nke tsy mety mihaino anao porofon'izany ianao mihitsy nge milaza fampanota iza moa ny olombelona tsy milaza fampanota ianao nisan'izany noho le ravitra fivavahana ataonao moa tonga anio dia samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrana didi folo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao andriamanitra osanao hoe fangamo ny fitandriamana didi folo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa ny tena fahotana dia mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jauna voalohany toko fadimy andiny fa 17 angambany izy sa 18 Jauna voalohany 5:17 hitatsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina osanao ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Eosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Eosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Eosoa fampianarany Eosoa manko zao heninao zao ny fampianarany Eosoa dia hoe melanao mididi folo io fa tena tsy mety fa maty amin'io nge ianao ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray raha ambasadeurany Eosoa ozy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Eosoa tena tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Eosoa ary masina foana izy manaraka lalànany Eosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany nampanota ve zareo nefa mitandrana didi folo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria ny tendriamanitra ary zava-dotra fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israely ihany nandresahana efa nyvonoan'andriamanitra io ka hoana moa ianao mbola very tandrina an'io mazava nge ny soatra masana ampianarany Eosoa ary nivakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny amin'ny Sefer Efesim fa tena rava ny didi folo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didi folo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ka raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny ten'andriamanitra raha ny zavatra noravakana va dia tena mpandika lalàna manao an'izay to vakitsika izay raha ho an'ny Israely anina zany dia vakitsika ty teny apôstôly ty Galatiana vakikely angambany izy iny so lesy tadidiko Galatiana Galatiana toko faharoa dia andininy fahalo ambin'ny folo Galatiana 2:20 de 18 izy afaty Galatiana 2:18 vakitsika aminarany Eosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsambampindray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravainy Eosoa ny didi folo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israely ihany raha no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary rehefa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipo makany amin'ny elondray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Eosoa andao hiaraka amin'ny Eosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Eosoa rehefa avy hoe iny mahatonga ny ambasadeurany Eosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Eosoa satria Eosoa tsy mampiditrinao amin'io didi folo io
ary efa teo vonjena ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Ôsoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay rehefa miditra amin'ny Ôsoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra nianaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra tomponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny siady manentina hoe manatona ny Ôsoa daholo am'izay fa Ôsoa ny tompon'izao fampianarana zao de ndany ngy areo anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe tsyireo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo mpanota indrindra fa nitandrina didifolo de indrindra ihany koa fa nympanao ratsy rehetrarehetra ka manatona ny Ôsoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a de atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a de efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a de zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika vakina avetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava amin'ny anaran'ny Ôsoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao de ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a de tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeurny Ôsoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeurny Ôsoa ary mitory ny Ôsoa izy zay ho renesitsika amin'ny larana fahefatra ny vahaolana am'izay hoe fa maninona miantso Ôsoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa am'le Andriamanitra fa ianaran'ny Ôsoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa de misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitindraytsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay vakitsika ndray zany ny fanontaniana zay omenina atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany de izy no ty ahy ary zay ty ahy de ho tiany ndraiky ary izy no ty ahy ka iseho aminy de hoana no veriny efa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vo Ôsoa no miteny hoe mitandrina ny didiko de ny didiny Ôsoa de ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamitsika ka izay didiny Ôsoa zay no rahantsika de tsy very fa raha vo didifolo de tsy mety io no arana raha Ôsoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Ôsoa Jaona 12 a de ny 49:50 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Ôsoa no arahana fa rehefa tsy didiny Ôsoa no arahanao a na ny anara zay hoe Ôsoa de didiny Ôsoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao a zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe miaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa ahoana moa anao nitandrina zay ary tsy misy Ôsoa iaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy kely ko ahoana moa ny anao amerikana na anglisy na frantsay nitandrina zany na anao malagasy na afrikana zay zao tao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko izy eo triko misy didy zany ty a nanyrahana ny Ôsoa ho lazainy Ôsoa io le atao hoe didiny Ôsoa na hoe lalànany Ôsoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io la fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ty zany de lazainy Ôsoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Ôsoa de lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Ôsoa ao amin'ny Ôsoa misy didiny Ôsoa io a lay teneny Ôsoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo miaraka le Jaona 14 ino moa le tenen'ny olona teo Jaona 14
22 jaona 14:22 hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko ilay didy resana amin'izany dia ny didiny ahosoa mazava nga mazay ohatsika le metraka fantiny eo na jaona 14:22 raha mitandrina zay manana ny didiko ka mitandrina izany dizo mity didiny ahosoa iny ny fantanina manaraka andray apokalypsa 15:5 rehefa afaka izany dia nahita ao fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra ka raha tany an-danitra ve ny didy folo dia ahoana zay na fa hoe very zay any amelo zay mitandrina azy ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra zany fa diso nareo ary tsy azo toerina ny teny Mose rehefa ny teny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc vakitsika ny Deutéronomie eo tsika jery atondrena eo Deutéronomie toko 7 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:10 vakitsika 2:10 sy 2:10 ary ny 3:10 Deutéronomie 30 11 12 13 lo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 iny no vakitsika ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azo anapena tsy azo anisoa fa Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra 2:12 tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra akazo atsika mba ho enotsika ka irahantsika zay mazava zay tamy 2:12 dia fa ampy zany Mose mihitsy ety ny ololaza hoe tsy any an-danitra io didifolo io dia ny divoly zany le miteny hoe ny an-danitra io zay milaza fa ny an-danitra io dia divoly izy ny tenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jiosy dia milaza fa tsy any an-danitra io ka ahoana moa nareo milaza fa ny an-danitra io fampianarana avy any amizy nefa tsy mety manaraka ny tenin'ny mpaminany ary ahosoarany lizingizina mihitsiny fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io dia tsy azo foanana io ary ny magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'le didifolo nefa ny ahosoa amin'ny teny zay mitandrina an'io hoe tsy azo nareo foanana io dia le didifolo zay nitenen'ny ahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io tsy any an-danitra izany ka naovanao hoe iza niakatra any an-danitra akazo atsika mba enotsika hitantsika am'izay zany fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa ny an-danitra ny didifolo indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io dia le didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io tena zany nge tena za zao dia profo anakay fa tena mpandika lalàna sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo reo ary zany no profo ho any amin'ny elo ry zareo petrao ihany dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianariny divolony afa rano lizy dia volodolo nampianatra an'izany dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny apokalypsa 15 film izy 15:4 araka ny apokalypsy 15:5 ianao nge vakitsika indray le teny araka ny apokalypsy 15:5 teo no voana ny tempoly dia hita tao ny taberina kely ny vavolombelona dia lazanareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany tena mba miverena am'izay le tena Andriamanitra marina apokalypsy 15:5 ary rehefa afaka izany dia nahita ao fa indro no voana ny tempoly dia ny taberina kely ny vavolombelona tany an-danitra dia le taberina kely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo le vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo teny aloha tany dia vavolombelona tokoa zay ny mahatonga azy hoe teny ny vavolombelona efa nijerevantsika iny taloha zany ny didifolo dia natao hoe teny vavolombelona dia iza milaza fa ny vavolombelona ato bokyny apokalypsy dia galina didifolo nefa antsika voavina hita mihitsy fa rava ny didifolo satria tsy afaka mampitambatra ny jiosy ny jentilisa ary raha ny jiosy ny jentilisa anao tambatra ahoana moa zany lasa misy didifolo any an-danitra any fa hatrany dia tsy maintsy voaloka foana nge ny jentilisa
de tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny arange zany no mandroaka ny tenanao e zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batesa amin'ny eosoa fa ianao nge de voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io e satria ny akanjonao de mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa de mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao Galatiana 3:27 ianao nge ty e raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany de mitafy didifolo ianao nge io e Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny eosoa raha eosoa zany natao am'le voositra de le voositra zany de mitafy an'le voositra nareo le voositra moa atao fanjakana masina de eosoa zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay de avitra ianao nefa mitandrina didifolo de zao fa na izy ireo no natao batisa atao am'le didifolo de mitafy didifolo satria am'izay rafitra anaovanao ihany de tafinao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny de arakaraka zay andriamanitra anao ko ny andriamanitra anao mo jesosy na jesoa de nampitandremany didifolo ianao na jesosy jizasy de mitafy any jesosy ianao a de jesosy jizasy de rehefa mitafy an'ireo ianao a de reo le rampianatra anao le didifolo de rehefa nampitandreman'le didifolo ianao a de mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy de rehefa mitafy didifolo ianao a de ina fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manaonao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo a nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo ho any amin'ny danitra any amin'ny lanitra ny lanitra any tsy izy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria zay le nampianatsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafiny jio sy ny jentilitsy nge le didifolo e nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa raha misy didifolo any aonao moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo de meko anao mivalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zany izy zay ka inonarany dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona de vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be debe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika any am'izay a ikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daolo ny vavolombelona teny soratra masina ao a manjary lasa manelingelina ny tablotsika le izy a ry ikarpa be debe le vavolombelona de leo menatsika mihitsy ny ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava de lava mihitsy izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika apocalypsy 1:5 nge vakitsika zay ty le vavolombelona raha boky ny apocalypsy ny resahanao tany de mahitsy be a apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenyny vavolombelona de inona le izy a de nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitrilatra zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny eosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ray zay eosoa zany le vavolombelona raha voaboky ny apocalypsy ny resahanao satria izy tompony io ray zay apocalypsy 3:14 zay ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny laodiki boky ny apocalypsy daolo manome ny dikan'le vavolombelona izao ny lazay ny ameniny de le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volany sotra masina de iza yaosoa ihany koa raha ohatra anao ka nanaraka zay ka ampy angama zay reheotra ka manontany vavolombelona tsika de iny am'izay anao le nitsotsotry ny tato amin'ny apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany de nahita ao fa indro novoana ny tempoly de taberina kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany de zay hoe taberina kely ny aosoany dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona de eosoa fa tsisy idirana didifolo any satria le didifolo sy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny a ka le taberina kely ny vavolombelona zany a le vavolombelona de hoe taberina kely ny aosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza sotra dok tsika jeren'zay hoe tao amin'ny taberina kely nky izy nanao le fanambarany e jerevatsikatra raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevatsikatra raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany eosoa zay ny men'andriamanitra azy maso eny ampanompony zay ny ato fanao nge tsy baiboly katolika romana tsika de hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato a zay le hoe fanambarai
ny fanambarany Ôsoa zay jerevantsika ato zany zay daoary toko voalohany aloha tsara ty nandre ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Ôsoa zay ny men'Andriamanitra azy mba nehony am'ireo mpanompo ny zatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaona mpanompony zany fanambarany Ôsoa zay men'Andriamanitra azy indrindra vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 5:20 de hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany de no tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany de indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Ôsoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2:1 hoe Ôsoa manao fanambarana de tao amin'ny tempoly jaondrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Ôsoa nanao ny fanambarana de zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsisy hiderana 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo de zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao de andaonao tao batisa ty amin'ny Ôsoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be ngam'izay zay fampianarana zay hoe tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy moa fanontaniana de mbola valitsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any am'izay ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianena kiso sy zava-betabeta ary ny totozy de araka olevina koa iavaha arak'izany de ny olona tsy mitandrina 10 zany olevina amin'ny afo fa tsy lo mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny de zao ny bokyny Isia 66:17 de raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandrony Ôsoa de miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjanak'Israely ny 10 de niditra tao am'izay ny fampahoriana nataon'ny zareo Asirianina ny voalohany de niditra ny Babilonianina ny faharoa de niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo de niditra ny Medianina de niditra ny Persianina de niditra ny Grika de niditra ny Romanina de niditra ny Alemaina rehefa avy eo de ny farany ny ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy ndao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 1:20 Isia 66 de ny 16 sy ny 17 taotsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalipsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny afo sy ny saba no entiny avaha ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avaha zay manadio zay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mienaniena kiso sy ny zavetaveta ary totozy de araka olevina avokoa iavaha zay ka eto zany le hoe raha mihinananiena kiso sy ny zavavetaveta de tsy andeha miaraka olevina ka le fantenin'le olona moa zay le hoe Isia 66:17 le nyteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io de resaka ho an'ny Israelianina zay manina moa zay mitandrina ny 10 de nefa ny nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty de nao ge vakitsika zay tena Andriamanitra araka amin'ny bokyny ato amin'ny bokyny iza moa izy Ezekela toko 5 io izy io Ezekela toko 9 Ezekela toko 9 manoko 17 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany de io le hoe Jazania rika vakitsika am'izay ny teny Ezekela toko 9 de ny 7 manomboka
andininy fito leo andiny fafito hatrany am'izay afarany eo zany anareo zay manaraka an'le teny Ezekela 8:7 ka hatramin'ny farany any de iteniko eo ny farany de nety eo mivavadiny kianjo ao ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo mikianja fanaovan'ny adalàna moa ty de izy tampo ary zanak'olona loay ny ampian-tany de loako ny ampitany ka indro nisy varavarana ary izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely ijerevan'io zany de niditra ao ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa de zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasohatra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo anylohanan'ireo ary jazany azy anakisafana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didikazomanitra dia nidonaka de amin'ny 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'olona ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iava tsy mahita anay fa efa nafoy tany izy eto zany tsika de mety mihitsy ny jazany ahy ao amin'ny 15 moa izy ao amin'ny 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo ny lohan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didikazomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniel isy atoko 9:20 io 9:10 ny amlozabe nataony zanak'Israely de ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo tao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa satria misy afafirina tao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao anazy hoe nofo rehetra noho ny amin'ny afafirina tao ihany koa de nipiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te alala fa tsy koa ny nakaty amin'ny afafirina zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany rehefa tao zany ny kaonty ny amin'izany teny zany efa zaka efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka efa voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary de apiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary ka hatramin'ny bokyny Isia 66 mbola tokony itoy fanontaniana io fa tsy napetaka le olo fa leo zany eny hoe anazy Isia 66 de arika hatramin'le faraparany ary hoe nikalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra andrevakitsika de nafangaron'ny olona ndray ty lanitra vaovao ty mbola miatrahany hoe de mitandrina 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amitsika zay rendiny faraiky am'roapolo nga misy zay zay 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana ataony dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazany de ozy am'izay izy nanome fanazavana izy hoe na de andeha ry fandringanana tsy mahasamihafa io de tsy holanyripaka zany kosa ny Israelianina de zay natao anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava de toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao de tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io de tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao de ohatra zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina de misy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo no rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy koa hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao de mbola mitanana sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isia 66 17 18 ary de ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho aripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny de andininy 17 am'izay eto zay le resany hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatany ihany de no ihany de ity le any Israelianina ihany ty resana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra am'ty fa iny zany parenthèse hoe na de misy ary iloza anjonareo de tsy ho ritra korinareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na de isany iloza ikapoka be nareo iny de nisy tokoa ny
taranak'isy tavela tao Israel vokatry zany zavatra zany io ny am'io tenin'Andriamanitra io. Ary resaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata io zany le resaka didi voalohan'ny Israela ihany. De ho avy nofo rehetra ka ekoko eo anatrehako io ava io le nofo tao Israel io le mipetraka tao Israel. Ary ivoaka izy reny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampo, zany hoe hijery izy le hoe reto daholo le olona maty fa nikakany tsy ho faty, dika nikakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany, lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avy ny tsy hovonona lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy zay, satria ny amin'ny elo misy nikakana sy ny afo tsy mety maty any, eny ny afo ny tsy vonona, lasa nakany amin'ny elo daholo zany le olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatrany tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay ngambany izy efa miraso antsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo atao amin'ny efa fito ambin'ny folo izy de zany nanoina azy hoe mbola mitohy atraty io de lazavako amintsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany levety zany fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inina na ataontsika amerikana na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely dao zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao tso fa raha miditra am'izany anao vao may maty anao. De miratso antsika samy tainao soa zay indray ny amaranina teny ivavakytsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka andrea ivavaka antsika. Voninahitra anao dadamala iava, voninahitra anao mandrakizay, sotra betsaka noho ny mihatsaranao sy ny asoavanao, nomenao an'izao fotoana zao afana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao, voninahitra anao mandrakizay. Avotiny olona dadamala iavao, avotiny olona, vonjeo ny olona hitodika ho any aminao hanavitena fa tena miraikitra amin'le batisa izy. Dada iava malalo mangataka mba neonao ny vonina hitrao mba tena irosy ny olona iazakazako any amin'ny batisa hanavitra ny tenany fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada iavasy eo soavo, vonjeo ny olona, vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao, ny amin'izay trateny efa mandy. De zao teny mandia zao, ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dadamala iava, mamaliva afaka hatrany ary vonjeo ny olona, vonjeo ny olona dadamala iava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra, famonjy ianao, hanavika ianao, ary hanavaka ianao dada iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao sambaraka zany. Halleluia. Amen. De miraso tsika samy teny Iahosoa, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pionao mandrapisako aminaraka andrea, veloma tomboka.